Faly miarabanao androany a amin'ity andro fankalazana ity a matsiaro mankalaza ve ianao androany? Matsiaro mankalaza ve ianao sa inona ny ankalazainao? Eny e, le miraba joyeuse Pâques aloha zany efa tsy dia alam-boty tsony. Ohatra mino fa sasany tamintsika tsisy niteny an'izany mihitsy androany fa fiadanana. Ay mo Pâques androany. Tsy maninona na tsy ifampiarahaba ary tsika fa le fiainana ny tena zava-dehibe. Fa nefa na izany ary misaotra ny tompontsika satria ny zavatra nataon'ny tompo ary efa betsaka ny zavatra nampatsivin'ny pasteur Anthony tao anatin'ny fitariana teo a. Ahafahanao misaintsaina ny zavatra nataon'i Kristy Jesosy ho antsika. Raha tsy nisy ny événement izay tsarovana androany, raha tsy nitranga ilay tantara 2 taona lasa, raha tsy nidina izy, raha tsy nanaikina n'olotra ny aina izy a, dia tsy nivory teto akory tsika androany. Fantatrao ve izy ny anton'ity fotoana androany te? Ilay zavatra nataony indray andro izay. Ilay zavatra nekeny indray mandeha. Dia taty aoriana dia nisy vokatra maro. Dia isan'izany a, dia isan'izany ianao. Raha isan'ilay vokatra ianao dia ndao hitehaka mafy ho an'ny tompo aloha e. Ndao mbola hitehaka mafimafy ihany ho an'ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy ho antsika. Amen. Raha vao tsy tsapanao ny famonjen'i Kristy a, dia manao fanompo-pivavahana nataonao. Ary nefa ny tompo tsy niantso anao mba hanao fanompo-pivavahana. Fanompo-pivavahana angefa nataon'i Israely e. Efa betsaka nataony. Fa n'Andriamanitra raha nisy taona leo, raha fiderana ny tadavin'Andriamanitra, Israely angefa nanao e, ary ny anjely any an-danitra manao. Fa tsy fiderana. Fa olona nalainy avy lavitra tsika, aleloia, dia novonjeny a, dia tonga zanany indray. Ndao mba litehaka mafy izay zanak'Andriamanitra tonga eto androany a. Mba ahafahantsika misitraka an'izay zavatra izay ankalazaintsika. Be dia be ny olona manao fety, lasa occasion ana fanaovana fety mantsy ny Pasika ankehitriny. Hoe amin'ny Pasika tsika rangano, ndao tsika hanao vakansa any Antsirabe, nandao hanao an'izao, nandao hanao an'ity zavatra rehetrarehetra ity. Fa vitsy ny olona tena miaina sy misitraka ny vokatra sy ny tena antony izay Pasika izay. Fa raha tonga eto ianao dia mino fa tsy ho diso anjara ianao androany, ary sady hiresaka aminao ny tompo no hamangy ny fonao indray izy ahafahantsika mitombo ao amin'ny tompo hatrany hatrany. Amaky ny tenin'Andriamanitra tsika atao amin'ny bokin'ny Lioka, bokin'ny Lioka toko fa 4:10, ny andininy fa 5:20. Bokin'ny Lioka toko fa 4:10, ny andininy fa 5:20 no vakintsika anio. Raha mamaky soramandry satria misy soramandry eo dia ny nilazan'i Jesosy tamin'ny olona maro nanaraka azy izay tokony ho toetra ny mpianany. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy. Dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny ralahany sy ny anabaviny, eny, ary ny ainy koa aza, dia tsy azo sa tsy azo? Tsy azo ekena ho mpianatro izy. Na zovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Amen. Mbola maka teny anankiray tsika andao amin'ny Korintiana voalohany a. Korintiana voalohany toko voalohany. Fa 2:20 vakintsika. Fa 2:20
no manomboka avy antsika. Fa satria na dia naseho aza amin'ny fahendren'Andriamanitra, na dia naseho aza amin'ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy natonga izao tontolo izao ahalala n'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino. Fa ny Jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izay kosa mitory any Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana dia fatafotoina ho an'ny Jiosy ary fahadalana ho an'ny jentilisa. Fa amin'izay vao antsy kosa na Jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahendren'Andriamanitra ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Aleloia. Ireo tena ireo no hitaritan'ny tompo antsika androany. Vonona ve ianao? Vonona ianao hisakafo? Sakafo tsara be indray no man'ny tompo antsika androany. Rehefa misakafo ianao, matoa ianao misakafo dia mba misy zavatra mba tianao hitombo. Farafaratsy raha tsy te hitombo tavy ianao dia mba manana hery ianao satsany. Ny olona zao izay mifadianina tamin'ny zoma sy sabotsy mety hoe tsy nisakafo dia mety hoe reradreraka ny vatana satria tsy ampy sakafo. Normal izany. Ary ny ara-panahy kosa dia takizay ihany. Rehefa tsy ampy ny fisakafoananao, ara-panahy, ny sakafo ny tenin'Andriamanitra, io ny sakafontsika, amen, dia manjary tsy misy fitombona any aminao. Izany hoe raha te hitombo ianao dia mila misakafo. Ao ve aloha? Tsy hoe raha te hitombo amin'ny tompo ianao dia mila midera. Efa conséquence ny zavatra nataon'Andriamanitra ny derainao. Efa nisy zavatra hitanao nataon'Andriamanitra dia te-dera ianao. Tsy mampitombo izany izay. Fa ny fisakafoanana, ny tenin'Andriamanitra, teneno akaikinao ny tenin'Andriamanitra ny sakafo antsika hoe. Arak'izay zavatra teneniko izay mihitsy hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra mampidera anao, mampidera ny olona. Tena mahay zavatra rangahan'Andriamanitra. Ary izay mihitsy zavatra vakitsika teo amin'ny 1:20 fa satria na dia naseho aza hozy izy ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra tsy nahatonga izao tontolo izao ahalala an'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra tsy nahatonga an'izao tontolo izao. Ny olona rehetrarehetra teto amin'ity izao tontolo izao, eto amin'ity izao tontolo izao ity, samy mahita ny asan'Andriamanitra sa tsy izany? Samy mahita masoandro miposaka sa tsy mahita? Mahita daholo. Samy mahita ny rivotra, mahita ireny ranomasina, plage mahafinaritra ireny. Andriamanitra nanao ireny. Andriamanitra koa no nandamina ny saison rehetrarehetra. Fahendren'Andriamanitra izany sa tsy fahendren'Andriamanitra? Ary fantatry ny olona na dia mandary ny akamaroan'ny olona hoe tsy misy Andriamanitra, fa any amin'ny fond ihany nisy olona nandamy maranga, nisy nandamy maranga zao zavatra ao na dia tsy Andriamanitra ary ny olona zay. Fa izany zavatra izany tsy nahatonga ny olona na halala an'Andriamanitra. Azonao ve hatreo? Ny olona rehetra izany mahafantatra hoe misy mitantana rangahy zao fiainana zao. Andriamanitra ao tapolora rangahy jerevana na dia tsy fantatra sy inona marina ary izy hoe iza marina io Andriamanitra. Fa nitohany hozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly dia hozy izy ny fahendren'Andriamanitra hozy izy tsy nampahalala. Tsy nampahalala an'izao tontolo izao, tsy nahatonga an'izao tontolo izao ahalala an'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny toriteny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino. Maninona hozy izy? Ny fahadalan'ny toriteny. Ny olona rehefa tonga any am-piangonana dia manantena aheno tenim-pahendrena. Teny mirindra tsara. Tsara nafinaritra iny toritenin'ny pastery iny, petrapetraka tsara. Zany ka tena paster nianatra 4 taona reny, mahalala sy mahay mandinika an'io baiboly io izy. Fa ny zavatra magaga eto rehefa miresaka ny apôstôly Paoly dia izy hoe ny fahadalan'ny toriteny hozy izy no netiny namonjena ny mino. Jesosy ny toriteny tamin'izy tety ambony tany. Rehefa ny toriteny izy, firy nanolo tena ho an'i Jesosy? Voisanareo ve?
anarivo ny arivo maro bebaka. Fa rehefa mandinika an'ity pasika ity ianao dia anarivonarivo maro ny tena hoe ombo izy. Na dia efa nitantery Pilato, nanofo ratsy ny vadin'ny Pilato, hoe tena alaminy ihany fa ohatrany ratsy be izay nofoko alina izay. Fa dia nanasa tana ny Pilato ny farany satria maninona? Ireo niaino ny toro-tenin'i Jesosy rehetrarehetra efa niantsoantso hoe ombo izy. Mova Jesosy tsy nitoro-teny nefa. Fa fahadalana izany. Ho any izay naheno tamin'izany fotoana izany. Fahadalana. Ary ny olana dia tao anatin'izany, tsy hoe ny olana moa fa izay mihitsy ny fitondran'ny Tompo. Tsisy nino ny zavatra nilazain'i Jesosy. Fa ankehitriny, izay ny zavatra mitranga eto amin'ity vaky teny izay amankitsika ny zavatra nisoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina teto. Dia ny fahadalana ozy izy. Fahadalan'ny toro-teny. Fahadalana nge izao zavatra torianay aminareo izao. Raha mahatsiaro nareo tena mbola lôjika tsara aloha hatreto, dia ozy mandiny tsara fa sao dia anao kokoa nefa tsy lôjika. Fa misy zavatra tsy normal amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao izay mahita ozy ahako nanehoana ny fahendren'Andriamanitra fa tsy nalala azy. Be dia be ny mahafantatra sy mahita sy misitraka miaina rivotra madio sy tsara isika. Andriamanitra nandamina an'izany rehetra. Fa vitsy no malala. Fa tsy maintsy misy ny toro-teny, ary tsy maintsy misy ny fahadalan'ny toro-teny. Ary izany ny ilanao mpitoro-teny. Ary izany ny ilananao hitoro ny filazantsara. Azonao ve ilay izy? Ianao moa tsy mieritreritra hoe ivy tsy kasihan'ny tompo tsikelikely eny ihany e. Tsy hanao ianao izay manao an'izay. Ao rangahy apetraka amin'ny tompo a. Ny tompo rangahy hiendry a. Fa ny fahendren'Andriamanitra tsy natonga halala, tsy nampahalala n'izao tontolo izao. Izany hoe tsy azonao hialokalofana izay teny izay hoe Andriamanitra endry dia hamonjy fotsiny. Fa misy fahadalana tsy maintsy hidirana dia ny fahaдаlan'ny toro-teny. Aleluia. Izay mahatonga ny tsy menatra ny adaladala eto. Hitory aminareo ny fitiavan'i Kristy. Ary izay ny teboka voalohany resahako aminao, ny famonjen'i Kristy. Raha hiresaka aminao androany dia hiresaka aminao rehefa avy eo hiresaka an'ilay mpianatra. Fa hiresaka aminao ahako amin'ny ankapobeny androany ny herin'Andriamanitra hananany tena mpianatra. Ina hoe ny herin'Andriamanitra hananany tena mpianatra. Inona re izao hoe herin'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha ny herin'Andriamanitra dia ilay zavatra nivakitsika teo. Ilay izy fatafy-tionana ho an'ny jiosy satria ny jiosy nieritreritra fa efa tao anatin'ny fivavahana tokoa. Ary ilay izy amin'izao tontolo izao dia tena fahadalana. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fahadalana amin'ny endry ary fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny an'ny olona eo ambony eo dia ozy izy hoe fatafy-tionana izany. Fa amin'izay vao antso kosa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Ny toro-teninay dia tsy maintsy miivo amin'ny hazo fijalian'i Kristy Jesosy. Tsy maintsy miivo satria teo no lalam-pamonjena voalohany indrindra. Ny toro-teninay tsy misarika anao hiaraka hivavaka eto isika isaka ny fotoana rehetrarehetra, isaka ny fotoana voatendry. Fa za androany te hiteny aminao, efa nandalo teo amin'io hazo fijaliana io ve ianao? Efa nisaintsaina sy nandray ny sitraka ny vidiny na ny loran'i Jesosy tena teo amin'io hazo fijaliana io ve aloha ianao? Tsy afaka hiresaka ny mampianatra isika. Tsy afaka hiresaka ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy afaka hiteny anao ahako androany hoe mila mahakahala ny ray sy ny reny sy ny vady sy ny anina sy ny mahafoy hatramin'ny aina. Raha tsy tsapanao aloha ny lanja ny hazo fijalian'i Kristy Jesosy izay namonjeny ahy sy namonjeny anao. Ny fiarahantsika eto raha lasa ranabavy dia ho tahaka ny fiarahana mahazatra fotsiny, tahaka ny fikambanana rehetrarehetra, tahaka ny communauté isan-karazany rehetrarehetra ihany. Raha tsy tsapanao, araka ny teneniko hatramin'ny voalohany teo, misy antony. Dia ny antony dia ilay nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Inona nataony teo? Nandony vidiny fahotantsika. Nandony vidiny fahotako. Raha tokony ho zany ho faty,
dia izy nanaiky sy nanolotra ny aina. Tsy ho vitantsika izany. Ny anjarantsika tonga dia maty. Ary tsika raha maty eo tsy mitsangana amin'ny maty. Hoe maty ahako no fahotako ary mitsangana tamin'ny andro fahatelo. Tsy possible izany. Any ianao dia izay ny ianao. Fa izay maha-Andriamanitra azy. Izy ihany nahavita ny famonjena ho antsika. Ndao hitehaka ho azy indray aloha. Fahafatesana rahalasy ranabavy ny tambony ota. Mpanota daholy. Na izaho na ianao. Fa raha tsy tonga Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izay no fototry ny finoantsika. Ny fivavahana rahalasy ranabavy afaka atao no mivavaka. Raha nohon'ny Jesosy namoky olona tsy omby 5,000 lehilahy fotsiny no antony ivavahanao. Dia rehefa tsy hanao an'izay izy dia ho aiza ianao? Raha Jesosy manasitrana no antony ivavahanao, raha ohatra ka feno problema amin'ny fiainanao ka tonga ianao dia hivavaka fa any mety misy vahaolana. Raha lasa ranabavy, ny vahaolana afaka ny hanome anao na izao tontolo izao ary. Tsy mila mivavaka ange dia sitrany. Tsy mila mivavaka ange dia manan-karena. Raha arena ny tatavinao. Tsy mila mivavaka dia mahavita trano. Afaka atao foana izany. Moyen rehetrarehetra misy. Fa ny mampalahelo lasa izay ny antony hanatona n'Andriamanitra. Nanatona ny olona n'Andriamanitra. Fa androany tena toroko anao ny lalamarina. Mbola tsy tara androany. Ahafahanao mitodika amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Ahafahany manadio ny fahotanao rehetra. Na inona fahotana vitanao. Na inona zavatra tsy nentina ataonao. Tianao loatra Jesosy. Tena tianao loatra izy. Ny fifaliana raha lasa ranabavy sao dia mieritreritra ianao ny fahitananao isan-kalady eto mahafinaritra anay. Tsy hoe iny tsy miraty mihitsy. Fotoam-bavaka. Ary izy ary anatina sampana mihitsy. Izy manao an'izao, izy mafana fo izy. Izy eo foana. Mahafinaritra amin'ny maha-olombelona izany. Iny indray raha azo iatokisana iny. Azo ianteherana iny. Fa ny alahelonay. Raha tsy tafafanena ary tsy mahatsapa ny lanja ny hazo fijaliana. Ny fitiavan'Andriamanitra ilay toriana foana eto. Ilay fitiavan'i Kristy resahana foana eto. Tsy fitiavany dia tahina ianao dia nomeny tombonandro ianao. Ny olona rehetra fahendren'Andriamanitra izany. Manana tombonandro daholo ny olona. Ny jentilisa ange tsy maty androany. Ny mpanota ange tsy maty rapitsy hoe. Mbola any izy ary mety mbola vao maizy tena mitomby ihany ny areny. Tsy izany ny fandrefesana ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy hoe tahina ako dia tena tian'Andriamanitra manokana. Mamita tenany amin'izany ianao. Raha tsy tsapanao ny lanja ny hazo fijalian'i Kristy. Androany ako. Satria mifangaro isika eto. Dia tsy mieritreritra hoe raha fahalam-potoana izay ao amin'ny SFM moa efa tena izy daholo. Dia noho ny tenanao. Ny tenanao dia nena fa tsy ny hafa. Tena izy tokoa ve. Nandalo teo amin'ny hazo fijaliana. Nampihavanana tamin'ny ray ve nandalo le fampihavanana. Tonga zanak'Andriamanitra tokoa ve za. Dia izay vao mifandray amin'ny ankohona satria izay ilay izy mifandray amin'ny ray. Tafaverina le takan'ilay zanak'adala tafody ao an-tranon'ny ray. Dia avy eo nomena ny ankohonana. Mifandray amin'ny olona samy olona. Alleluia. Izay izany ny teboka voalohany androany. Ohatran'ny ridicule izany zavatra izany. Ary tena ridicule izany raha misaina amin'ny intelligence anao ianao. Inona ny idiran'ny hazo fijaliana? Olona niomby tamin'ny hazo fijaliana tany amin'ny 2 taona lasa tany. Koa izany voavonjy. Finoana raha lasa ranabavy nandraisana an'izany. Tsy omena sertifikat ianao rehefa avy eo hoe mino anao ty atao fahatsiarovana. Mino tamin'ny Pasika 2026. Tsisy. Fa ilay finoanao ho tehirizinao dia hitombo. Dia hitombo ianao. Amen. Niresaka an'izay fitombony izay tsika tato ato. Teboka voalohany ny fiverenanao ny hazo fijalian'i Kristy. Ny fanatonanao eo izay ny fibebahana raha lasa ranabavy. Ao aorianan'izay ianao mirositra kelikely amin'izay.
Ny tepoka izay iarahantsika eto anivon'ny fiangonana zay le teneniko hoe nampihavanana tamin'iray aloha ianao. Zay ny zava-dehibe indrindra. Fa tsy le tonga dia manana ankonana ako. Tsy le tonga dia manana ankonana, fa le makany aloha. Zay ianao vao mahasoa eto. Sady mahasoa ianao eto, mahasoko. Alleluia. Ny tepoka faharoa dia ilay zavatra nivakiantsika teo. Tao amin'ny Luka ilay niresaka momba ny tena mpianatra. Rehefa mamaky io teny io ianao aleo vakiantsika indray mandeha mihitsy. Dia miresaka izy hoe tsy azo atao mpianatra ozy izy. Nisy vahoaka marobe nanaraka anazy teo. Nisy vahoaka marobe ozy izy. Takan'ny alahady, takan'ny androany, takan'ny fotoana rehefa pasika tahaka izao dia feno vahoaka ny am-piangonana. Dia nisy vahoaka marobe teo ozy izy, fa ozy izy. Misy ny azo atao hoe tena mpianatra, dia misy ny tsy azo atao tena mpianatra. Tsy manaraka rehetrarehetra zany. Tsy tonga aty am-piangonana rehetra zany. Nanaraka ireo, araka ny teneniko teo, nitory-teny Jesosy dia niaino ireo. Fa tsy rehefa nitory-teny Jesosy dia laso ireo. Azonareo ve zany? Rehefa tonga zany ny fotoam-bavaka dia tonga ny olona rehetrarehetra. Fa misy ny tena mpianatra. Dia ozy izy. Luka 14 ilay izy teo 25 nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekenao mpianatra. Eo ambonin'izay izy dia miteny raha misy manaraka ka tsy mankahala ny ray ny reniny. Misy zavatra lavina be dia be ao anatin'ilay fanarahana ny Tompo. Misy zavatra tsy maintsy miendanja. Zay vao afaka tao ny manaraka ny Kristy. Manaraka ozy izy ary mitondra ny azo fijaliana. Resaka taminao voalohany aloha fa ny akse voalohany ahafahana miditra ho zanak'Andriamanitra dia ny fiverenana eo amin'ny azo fijalian'i Kristy Jesosy. Teo amin'ilay nitondrany, ny fahotantsika. Nanomboka teo Getsemane, ny action rehetrarehetra nanomboka mivavaka izy, ny teteraha, nivadika raha ny atsembohany, mandra-patapitra ny ainy, izay ilay fahafatesana, tsy maintsy nipehin'i Kristy. Dia ozy izy eto, akoatra n'iny, dia mbola miteny izy, fa raha tena teo mpianatra ianao ozy izy. Zany hoe misy ny vahoaka be dia be izay efa manaraka. Misy ny olona be dia be izay tany amin'ny fifadikanana maly dia niresaka tsika hoe mifangaro ao ny vary sy ny tsiparifary. Zany hoe misy olona maro ao, misy olona ho mpianatra ao, ary misy olona manaraka fotsiny. Fa raha ohatra ka te hiditra eo amin'ilay sehatra ho tena mpianatra Kristy ianao dia misy condition io. Ary condition io raha lasy ranabavy dia misy tsy tonga dia hidirana, fa mila dinihana aloha vao hidirana. Mila dinihana ilay izy vao hidirana. Rehefa maka ny teny tsy mivakiantsika ilay izy, fa rehefa mitohy io contexte io dia mahita ianao hoe na iza na izy ozy izy aminareo raha te hanao tilikambo dia mipetraka aloha dia mandinika. Zany hoe ho vita na tsy ho vita ilay tilikambo, fa sao dia hoe vita natao mifototra dia alleluia efa mandeha izy ao. Efa hanao tilikambo tsika io, vita mifototra lany ny vola, mijanona ilay izy. Tsy te hanao commentaire. Fa mila mandinika aloha vao afaka ny hanompoka an'ilay asa ianao. Hoe afaka no vitako ve ty tilikambo ty sa tsy ho vitako. Ohatra koa izy raha misy mpanjaka anankiray mitondra miaramila, soldat, rayal, hiady amina miaramila, mpanjaka anankiray mitondra miaramila, roal, dia mandinika aloha mafy be nga reto soldako reto. Zay rayal fotsiny, reto roal, fa ngatsika moa mafy be, ho resitsika sareo sa tsy resitsika. Rehefa hitany hoe tsy ho resiny dia maninona? Mandefa ambassadeur izy. Teny meloha dia miteny. Tsy ho vitanay io. Aloha tonga dia anay ko resy izay. Dia ohatr'izay koa, eno tsara ilay fanoharana. Ohatr'izay koa ny sira. Raha mifanasina ozy izy, no tonga
matsatso mbola le Matthieu liko 14 ihany io zavatra resantsika io. Raha ny fanasina ozy izy no tonga matsatso, inona ny ilavana azy? Inona mahasira azy? Izy nefany nanaiky ny hosira. Fa rehefa avy eo nandeha ny fotoana dia natsatso ihany izy. Raha anao trano ianao dia dinio aloha ho vita sa tsy ho vita. Rehefa tsy ho vita dia aza atao ilay izy. Raha andeha hiady amina olona matanjaka noho ianao dia dinio ho resinao io sa tsy ho resinao. Raha tsy resinao io dia aza miditra. Raha nanapa-kevitra ny hosira ianao, ho fanasina ianao, raha ho arianao atsatso ihany ianao, tsisy ilavana anao. Raha te ho tena mpianatra ianao, dinio aloha. Azonao ve zany zavatra resahako izany? Tsy hoe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, tsy hoe rehefa babo ny fitiavan'i Kristy ianao dia tonga dia mpianatra ho azy. Voarainao ny famonjena, alleloia. Vao vela helika ianao, amen. Marina izany. Fa tonga mpanaraka fotsiny ianao raha tsy misaina aloha ianao. Inona le condition? Inona le hoe avita le trano aho ve? Inona le aresy ahako ve? Inona le hoe atazona le mahasira ahako? Fa tsy hoe io misy vovoka fotsifotsy fa io tsirony io. Andramonge matsatso io. Ary izany ny olona ao anatin'ny fanompoana raha tsy ranabavy. Taitaitra ny olona amin'ny ankapobeny rehefa avy nanolo tena ho an'i Jesosy dia maika. Nijery hoe inona ny tokony ataoko? Inona ny andraikitra mila raisiko? Inona ny zavatra afaka ataoko eto anivon'ny fiangonana? Fa tsy nandinika les conditions izy. Les conditions dia inona? Dia vakintsika teo. Raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy, ny reniny, ny vadiny, ny zanany, ny rahalahy, ny anabaviny, eny na ny ainy koa azy. Dia tsy aza ekena ho mpianatra izy, nazovy tsy mitondra ny azy fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Zava-dehibe ny mahatsapa ny famonjen'i Kristy. Zava-dehibe ny mahatsapa ary be dehibe tsika maniry hitombo. Fa ary be dehibe ny miazakazaka ny amin'izay ahoana tokony atao paster? Fa dia hitombo aho. Te hanao zavatra ho an'ny tompo. Te hahasoa ny hafa. Ary izay ilay tapany faharoa ao anatin'ilay izy. Iny ilay liana anankiray. Miara-miaina amin'ny hafa. Ary eo amin'ilay fiarahana miaina amin'ny hafa no tena anehoana ilay mampianatra. Alleloia. Ny mampianatra, ny mahadisipla ny Kristianao tsy ao anatrehan'ny tompo ihany. Fa ilay mahavavolombelonao eto mihitsy. Ilay mahavavolombelonao amin'ny fiarahantsika mihitsy. Manahoana ianao? Ianao ve ilay olona nanaraka foana fotsiny? Ny olona nanaraka foana fotsiny, efa norazaiko anareo teo, tamin'ny fotoana anankiray mety hivadika. Mety hamotsotra. Eto anivon'ny fiangonana azonao atao ny miditra sy mivoaka. Eto anivon'ny fiangonana rehefa tsy tena mpianatra ianao, toy izay ianao mandreraka anahy indray izy fa tsy mandresy lahatra anahy. Alao aloha ilamina kely indray ahako. Fa ny olona izay mahavita mankahalana ny tenany ara. Tsy resahako ilay dada sy ny sy ilay vady sy ilay any, fa na ny tenany ara. Inona dikan'izany? Maty ny amin'ny tena. Ary izay ilay azo fijaliana. Maty, manaiky fefa niara-ny ombo tamin'i Kristy Jesosy. Ny filany, ilay izy ingera lasa ranabavy, tsy hoe vidiana ny fahotanao dia alleloia, amen. Za zany izao raha maty dia any an-danitra satria niraisiko ny famonjen'i Kristy. Be dia be ny olona mijanona amin'izay position izay. Fa tsy mampianatra anao izay zavatra izay. Fa ny fanekenao, ny ho faty, ny hamotsitra ny zavatra rehetrarehetra. Misy olona amintsika, vokian'ny fianakaviana fotsiny, vokian'ny dadany, ny lahy zany mivavaka foana natao lahy isan'andro izao. Dia hamontsy fotoam-bavaka indray zany izao. Mahazo SOS teny latsa isan-karazany. Fa inona zany ilay fanompoana tsy maintsy atao any? Fa Andriamanitra zany tsy misy zavatra be dia be tenenan'ny olona, ny akaiky antsika. Maninona ny zavatra akaiky? Tsy hoe halan'izao tontolo izao fotsiny fa mipresizeny tenin'Andriamanitra, presizeny Jesosy mihitsy hoe le akaiky be anao, le vadinao mihitsy nge. Le rainao, le anabavinao, le olona akaiky anao mihitsy. Raha tianao mihoatra noho izany. Ka hozizy ianao alao andefitra fa reo mba ankonako e.
Ireo ny fianakaviana, ireo ny miassurer ahy. Dia mbola matahotra ny amin'ny ainao ianao zany. Dia tsy hatsapa ny herin'Andriamanitra ianao. Ny herin'Andriamanitra ve? Ao ambadiky ny hazo fijaliana. Ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika tao ambadiky ny hazo fijaliana izay nentin' Jesosy Kristy. Herin'Andriamanitra zany. Be dia be mantsy ny olona miresaka ny herin'Andriamanitra ary izay ilay resahany hoe ny jiosy ozy izy mitady famantarana. Ny jentilisa mitady teny fahendrena. Fa fahadalana zany. Nefa ny herin'Andriamanitra amonjena izay mino. Inona zany ny ao ambadiky ny hazo fijaliana? Herin'Andriamanitra. Ary raha manaiky ianao ny tondra ny hazo fijaliana koa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra. Amen. Ianao tsy hanana hery, tsy hatsapa ny herin'Andriamanitra raha tsy mitondra ny hazo fijaliana. Be dia be ny mandrafitra ny herin'Andriamanitra amin'ilay izy manasitrana. Hoy izay hoe eny herin'Andriamanitra tokoa zany. Fa tsy ilay herin'Andriamanitra mitondra famonjena. Fa ny mahavavy olombelona anao. Izay ilay teneniko anao hoe raha mitovy ihany ny fanasitrana ny dada arabe sy ny fanaovana zavatra isan-karazany, be dia be ny karazana fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ka raha mitovy ihany ny lazan'io avy eo hoe ito olona ito dia nivavaka dia sitrana, ito olona ito dia nanao an'ity zavatra fomba ity dia sitrana. Ka raha mitovy ihany, inona ny herin'Andriamanitra amin'izany? Ka tsy aleo ve mandeha amin'izay zavatra mahitsy sy mazava tsara ito hoe finoana ve nandeha ampiasainao dia avy eo ianao ny teny hoe herin'Andriamanitra ekeko ary marina fa manasitrana Jesosy. Fa tsy voatery hitondra famonjena lalipaka zany. Na ho anao izay sitrana, na ho an'ny olona izay mahita ny fanasitranana anao. Fa ny fitondrana ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no mahatonga ny herin'Andriamanitra miasa ao anatinao. Ny herin'Andriamanitra maninona? Izay ho fahadalana ho an'ny olona. Ary izay ilay fahadalana toroteny amin'izay. Izay tsy afaka hiteny an'izany zavatra resahanay aminao izany raha tsy misy herin'Andriamanitra aty anatinay. Tsy possible zany. Za mazahana avy hiadaladala eto aminareo eto. Ko raha tsy tsisy atao fa misy herin'Andriamanitra. Taloha aho raha resaka tany amin'ny fianakaviako. Dia hitan'izareo fa izahay mpivavaka. Niaraka tamin'ndro mamanay. Ireo zany nivavaka indray zany izao. Sady tsy sa mamaly nefa te handeha hivavaka. Ahoana reny alako amin'izay fanontania izay ovay ilay resaka, ovay ilay resaka. Fa rehefa amin'ny fotoana anankiray za zao tena isorako ny tompo ny positionko anatrihan'ny fianakaviako. Fa rehefa tena samy joro ahako dia tsapan'ny olona ary hitan'ny olona ny herin'Andriamanitra aty anatiko. Tsy ilay any amin'ilay hoe hajainy ahako, tsy resaka titra mihitsy ny fa fatany positionko. Taloha ako mety any ilahy zany tsy sotro an'ity, io cousin lahy misotro daholo, any lahy zao. Ahoana re zany hafiry ary vao mirava. Fa rehefa samy mitondra ny hazo fijaliana, samy mijoro ianao dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra. Alleloia. Ilay izy reto fa Jesosy nanao ny tokony natao, vita ny famonjena. Vita ny famonjena, tsisy salasalana ny amin'izany. Rehefa noraisinao zany, rehefa ho avy Jesosy dia anisan'ny novonjena ianao. Fa za androany mipropose ianao zavatra tsaratsara kokoa dia ny tena ho mpianatra Kristy. Tsy ionona eo amin'ny famonjena. Rehefa mionona eo amin'ny famonjena ianao dia mila ankonana. Izay ilay procédure dia misy manomboka mitaiza ianao. Fa ianao tsy asony afy zany. Tsy asony afy zany ianao fa ianao miray miandry fotsiny ianao. Miandry karakaraina ianao na eto amin'ny ankonana ary. Miandry fotsiny hoe ato zany ny ankonana mikarakara. Mahafinaritra kosa misy pastera 5 be zao ato. Tsy raisin'ny ray raisin'ny ray, tsy raisin'ny ray raisin'ny ray. Ankoatran'izay misy olona be dia be ato mikarakara. Olona nandray famonjena fotsiny zany. Tsapanao ilay izy, tsara zany. Fa mila miakatra dingana ianao. Dia ozy ahako alohan'ny iakaranao eo, saintsainy tsara aloha. Saintsainy tsara aloha. Ny tompo nanampy anao ary ao ambadiky ny fandrosoanao, ny firosoanao no isehoan'ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra izay hahatonga anao ho vavolombelona. Ilay mpianatra ange tsy hoe fifaliana hoe
Zay zany dia manana mpianatra anisany eo amin'ny firy izao mpianatra daholo reo. Alleloia, alleloia. Faly ery ny mpampianatra. Tsy izay nkely izy. Fa disciple manaraka ny fiainan'i Kristy, manahaka ny Kristy. Paoly nanahaka ny Kristy, nanahaka. Toy izy, nareo koa manahafa tahaka ny anahafako azy. Alleloia. Dia makany, dia makany, dia makany, dia izay ilay discipline. Fiarahana amin'ny tompo izany ho an'ny mpianatra, tsy fiaraha mivavaka fa discipline. Azonao ve zany zavatra resahako izany? Discipline. Be dia be zany ao anatin'ny discipline, matoa napetraka ny discipline, dia misy ny fakapanahy fa tsisy hoe discipline dia malalaka be nefa ilay izy. Tsy mitombona izany. Fiainana normal izany. Fa ny olona miainana discipline, ohatra hoe rehefa tsy maintsy tonga ianao amin'ny 7 maraina ohatra, dia manenjika ianao amin'iny fotoana iny, mandahy ny tenanao ianao. Mety reraka ianao, mety manao misy zavatra be dia be antony, mety mahatonga anao tsy havita. Fa rehefa nanaiky ianao, za te hampahery ianao. Ary izay ny fanohanantsika eto. Ny herin'Andriamanitra izay ao anatintsika dia tsy nataontsika ireharehana hoe azaho manana ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra dia tsapako amin'izao fotoana izao. Miova ny fiteninao tandremo izany. Raha manomboka mampiovaova fiatsika ao ilay herin'Andriamanitra dia tadidio aloha sao dia tsy izy. Miverena aloha manontany ny tompo, ao ve izany, ao ve izany, ohatra manomboka miova na fiteniko ary na fandehako ary. Tsy pastera dia misy herin'Andriamanitra dia hafa mihitsy. Fa fiainana izany. Fiainana hita. Ary ireo ny tanisain'ireo, ny rainao, ny reninao, ny vadinao, ny zanakao, ahita ny herin'Andriamanitra eo. Ny fananana ny herin'Andriamanitra tsy koborina ho anao rery ihany, fa ho hitany izao tontolo izao. Ary hanomboka hitory ianao, hanomboka hijoro ianao. Amen. Isika zany tsika ny fanabeta rehetra isaka lahady, isaka alarobia, isaka zoma, isaka ny fotoana. Dia tena hoe mitombo. Za kosa aloha tratrako toa le alina zao sisa mbola enjehako le amin'ny 5 maraina amin'ny paster tovy iny sisa mbola tena tsy tratrako fa za efa manomboka ao tsara, fa manomboka ao tsara, tsy ivelany tahaka izany le izy. Fa fiainana andavanandro, iarahanao amin'ny Kristy. Rahalahy sy ranabavy, fotoana, zao vanim-potoana iainantsika izao, zao vaninandro iainantsika faran'izao. Tsy fotoana fisangisangiana intsony izao. Tsy fotoana fitsapatsapana intsony izao rahalahy sy ranabavy. Raha mbola zao ianao ny tsapatsapa, lany andro eo ianao. Nefa tsy mety hoe miantitra ianao. Na iza resahako daholo. Ianao hoe tsy mahatsapa hoe mitombo ihany ty taona ity fa paka 2026 zao. Potaka izay dia paka 2027 indray. Dia mbola ohatr'izao ihany ve ianao? Eto ny azo fijaliana. Dia ndao anaraka azy. Dia ho hitanao ny heriny. Izy ingetsy hoe eto ny azo fijaliana dia mijaly azy zany. Mampalahelo ahy. Hatramin'izay dia tena sady efa iliky ny ankohonana izao e. Jereo fa misy zavatra tsy voarainao tsara ao ambadika izany. Misy zavatra tsy voarainao tsara. Raha mampiferonaina anao ilay azo fijaliana fa tokony mitondra fifaliana ao anao eo. Ny apôstôly rehetrarehetra ireo mpianatra ireo nge na dia hiatrika ny fahafatesana raha tsy natahotra, tsy nitsoky. Ny apôstôly Paoly efa nafantatra mihitsy fa eto le moment amin'izay ho faty izy fa tsy hoe sao dia hiodina ry tsika aloha ry tompo. Sao dia mbo afaka hitarina kely aloha. Fa vonona izy nitondra ary nampiseho ny herin'Andriamanitra izany. Dia reto tsika reto mijoro. Satria nisy olona nanaiky nitondra azo fijaliana tany aloha tany. Dia niseho ny herin'Andriamanitra. Dia nisy vokatra taty aoriana. Taty avokatra ianao eto ny azo fijaliana. Raha te hiroso amin'ny fanompony ianao. Tsy mampirisika anao hanao fanompony. Izay no teneniko anao hatramin'ny voalohany. Tsy mila olona be dia be. Tsy hoe tsy mila. Rehefa tonga eto anao hotoriana foana. Ny fahadalan'ny toriteninay. Izaranay ny fitiavan'i Kristy sy ny azo fijaliana. Mandra-pandray anao an'ilay izy. Ho domina eo foana ianao. Amen. Rehefa voatendro amin'ny famonjena ianao tsy maintsy raisinao io e. Ary izay ny fampitaizantsika eto na ritra eto ny ainay. Tsy maninona izany. Fa rehefa mitohy avy eo dia za te hiteny aza mijanona eo. Ndao. Ndao hifampitantana ary izay ny tena fanohanana. Aoka ianao tsy hanaraka
Anaram-piangonana raha tonga eto. Be dia be mantsy amin'izao fotoana izao karazana fiangonana be dia be nohatra hoe mandisy fanantenana ilay fiangonana. Mandisy fanantenana ilay pastery. Pastery ve dia ohatra izao. Manomboka amin'ny tsara zavatra be dia be tsika. Fa za te hiteny aminao fa lany andro ianao raha hitsara andro. Misy hafa indray rapitso. Misy ampome indray raha afaka rapitso. Misy tsy eto foana eo fa ianao inona nataonao? Iandry izay manondrana ve dia ino indray? Enjany lalina raha mampalahelo raha antsika malagasy. Dia hijeren'iza ve ny andrasanao eto ambonin'ity tany. Izay no tenako hoe miantitra ianao. Fa eto ny azo fijaliana. Miroso ahafahanao mahita ny herin'Andriamanitra. Ahafahanao mandray ilay heriny. Ny heriny voalohany dia ilay nanafahana anao tamin'ny fahotana. Tsy vitanao izany. Tsisy pasteur mahavita an'izany. Na délivrance atakiny ahoana tsy havita hanafaka anao amin'ny fahotana izany. Fa fandraisanao sy ny finoanao an Jesosy Kristy maty. Voaomboka amin'ny hazo fijaliana. Izay ihany ny afaka hanafaka anao tamin'ny fahotana. Dia afaka, sainy tsara ingizany zavatra izany aloha. Ianao izany tokony ho faty. Miandry izay amonono anao fotsiny ianao. Kanefa nisy ny pehely izy. Dia afaka ny tsy ho faty ianao. Afaka madiodio izy ny fitsarana. Raha tena tsapanao izany dia tena ozy izy ianao hoe tena izay ny zava-dehibe rangahy. Fa za te hiteny aminao tsy ho tafandromandro io izany ianao. Fa tsy maintsy mandeha ianao. Ary izay ilay fitombony. Izay ilay resaka. Misy tao antsika resaka an'izany hoe efa henonao hoe efa mila zavatra hafa indray aza. Mila zavatra hafa nefa ny za tsy sahy. Izay ny olana. Mila zavatra hafa fa izany nefa ilay sécurité koa jerevana ihany. Mila zavatra hafa nefa ny tena ohatrany tsy tena mila mandinika koa e. Araka ny deteny hoe mila mandinika ho vita sa tsy ho vita. Vitanao io satria ny herin'Andriamanitra ny hitondra anao. Amen. Ianao ke tsy havita hiassurer ny famonjenanao izany. Na ny fanompona izay ho ataonao. Na ninona fanompona, ninona titra mety ho azonao, mety tsy ho azonao, tsy titra ny zava-dehibe. So dia mieritreritra hoe ka dia hiroso aho izany. Inona izany pastera? Inona izany ilay tokony atao fa hiroso ahako fa efa nandinika tsara ahako. Anao sy ny tompo iny ka. Fa ianao vonona fotsiny ve? Anaraka azy marina. Itoy amin'ny fiarahana amin'ny marina. Angetaeta azy marina. Amin'ny demaizy azy marina. Satria betsaka ny manaraka fa tsy maray. Betsaka ny manaraka fa tsy tonga mpianatra. Fa izay no napetraka ny Tompo. Ndana ozy izy dia ataovy mpianatra. Ataovy mpianatra. Dikan'izay ho disciple ary ho vavolombelon'i Kristy. Ny Pasika raha lasarana bavy, événement, nitranga ary nanova ny tantaram-piainantsika. Aoka tsy ho verivery foana izany. Aoka tsy handalo, aoka tsy ho fety mandalo. Tsy haiko lokanao rehefa avy eo. Na manahoana na tsisy, tsy maninona. Fa izao, raiso ilay tena famonjena. Ento ny azo fijaliany ary ndao hanaraka azy. Raha ohatran'ny tsy resy lahatra ianao androany, dia dinio. Meko fotoana ianao raha mbola tsy maty ianao, dia mbola afaka misaintsaina ianao. Marina ange izany. Inona moa ka rehefa izay dia izay. Fa raha mbola misy ny anio, ndao isisika. Fisisihana ange izany. Rehefa handinika ianao hoe havita tilikambo na tsy havita tilikambo, ilay izy tsy ela be mandinika an'izany. Raha tsy hoe eritreritra hitrosa angambany ianao hoe tena ndraso aloha fa hiresaka amin'ny anina dia raha manome izy dia hitrosa ary amin'ny anina koa dia atambatra plus mbola mety tsy afa hitrosa ary koa. Fa ilay izy ny herin'Andriamanitra. Raha vonona fotsiny ianao dia vonona ny Tompo. Paka nataon'i Jesosy, ny Paka complet. Dia izay koa ilay ankalazaintsika androany. Satria efa tanteraka ny zavatra rehetra. Mila olona vonona. Mino aho fa rehefa hiroso ianao amin'ny fanarahana an'i Kristy, amin'ny fitondrana ny azo fijaliany, dia ho fanasina marina ianao. Rehefa tady hatsatso, miverena eo amin'ny azo fijaliana.
azonao ve zany rehefa manomboka hoenao hoe na za rehefa tsy maheno tsiry ny amiko tsony maika moa fa ny hafa iny no hoen'ny amiko mety ho mamofobofoka eo aminazy fotsiny ahako amin'ilay masira zany mampikohaka ny sasany fotsiny ianao rehefa matsatso dia miverena eo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Miverena eo amin'ny hazo fijaliana. Ento sa io mijoro ny avitanao an'io tsy ianao fa ny heriny omeny anao. Aleloia. Manasanao ho hitsangana amin'izao fotoana izao. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.